samy miezaka manampy ny marary ny toeram-pitsaboana mba hanampina azy ireo ka isan'izany ny fanampina ny fandefasana ny marary any ivelany raha ilainy zany toy ny ataon'ny centre médical Andrindra. Anisan'ny aretina tena matetika tranga rehefa manomboka mahazo malagasy ankehitriny ny aretin'ny fo. Ho an'ny centre médical Andrindra Itsambanidia dia miara-miasa amin'ny health service any Inde izy ireo ary manamora ny fandefasana marary mila fitsaboana ny ivelany. Mampiavaka manokana an'ity centre anay ity zany dia zahay miara-miasa amin'ny atao health service any Inde izy io. Dia mikarakara tourisme médical zay makany mikarakara ohatra hoe misy marary mila greffe de rein na soins plus spécialisés zany. Dia zay no mikarakara jusqu'au aéroport ny Inde. Zany hoe manampy azy fikarakarana ny visa ny billet d'avion. Dia raha ny zavatra misy ato dia ato avokoa ny spécialisation rehetrarehetra fa mila makao fotsiny ny olona. Fa inona ny antony tena mahatonga ity aretin'ny vo ity? Mahatonga ny aretin'ny rein, aretin'ny vo zany dia ny amin'ny ankapobeny ny fihinanana zavatra mamy loatra matetika sy ny fihinanana hena be loatra. Zay zany anisan'ny mahavo ny rein. Dia raha vao tonga amin'ilay fotoana hoe manao dialyse zany ilay olona dia tokony efa mieritreritra ny amin'ny anaovana famindrana vo na ny transplantation rénale. Dia izay zany anisan'ny spécialité manokana ny Inde ihany koa. Fa tsy izay ihany nefa no ataonay zany fa ny fandefasana olona izay marary no mamiadana ihany koa na mety hoe misy aretina rehetra zany amin'ny ankapobeny ka tian'ilay olona nanao traitement any ivelany any Inde dia afaka manampy an'izy ireo izahay amin'ny fandehanana makany. Ny sabotsy teo nitokana natao amin'ny fomba ofisialy ny centre médical Andrindra etsy Miandrarivo Ambanidia ka ahitana ny fitsaboana fototra rehetra na koa fitsaboana ilaina spécialiste dia vita eto avokoa.